Miaraba tompoko lasy tompoko vavy fandaharana Sahia Lasa Izao. Miaraba antsika rehetra ary manasa antsika mpanajana iaraka aminay hatra amin'ny farany amin'ny ity zomalina ity araka ny fotoana ifanomezantsika eto isan-kerinandro. Tamin'ny fionantsika voalohany no efa nampahafantarina antsika ny antom-pisian'ny fandaharana. Mitoy ny fandaharana ho amin'ny anio dia roa ny vahintsika. Avy ato amin'ny ankavanako ato Andriamatoa Randriamamizafy Inyas, fantatry ny rehetra mpiatsehatra eo amin'ny tontolo politika sy ny vahoaka amin'ny anarana hoe Gona avy any amin'ny faritra loatra mangoro iny mpikambana amin'ny CT teo aloha. Miaraba anao tompoko. Miaraba inikatsa dia miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka izao fandaharana Sahia Lasa Izao, miaraba ny namako manatrika eto Rakotomalala Riry. Efa voalaza ny anarana Henri Rakotomalala, fantatry ny maro amin'ny anarana fohy hoe Riry be, mpiatsehatra politika ihany koa zany ary rery efa misy resaka cadre politika filoha national ny FEDEP. Miaraba anao tonga sao tanatin'ny fandaharana. Miaraba anareo ato amin'ny radio MBS, télévision MBS ary misaotra betsaka anareo nanasanay amin'izao fandaharana Sahia Lasa Izao ary miaraba koa ny mpijery sy ny mpiaino rehetra an'ity onjam-peo ty na eto antoerana na ny ampitan-dranomasina ary eto any koa dia manarahatra mitondra ny teny fampiononana sy fankahirezana ho an'ireo rehetra zay namoy avantina, namoy namana, namoy sakaiza eo anatrehan'izao valina retina zay miseho eto amin'ny firenentsika izao. Hiditra avy hatrany ao anatin'ny fandaharantsika fa tafiditra ao anatin'izay atao hoe fanomezana sehatra ny olom-pirenena fa indrindra ny fotom-pisainana na ny filozofia tondrantsika ny fandaharana Sahia Lasa Izao moa dia tsotra ny hoe fampahafantarana ny olom-pirenena ny zava-misy fa indrindra ny fampahatsahivana azy ireo, fampahafantarana azy ireo ihany koa ny andraikitra, ny adidy andrasan'ny firenena amin'izy ireo. Tsy mahagaga araka izany raha toy isika ka miainga avy amin'ny fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena samihafa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, na ny ara-toekarena, na ny ara-politika, na ny ara-tsosialy, na ihany koa ny manodidina ny fitantanana, ny valanaretina, ny aya ny olom-pirenena, ny fimenomenoma ny olom-pirenena, ny fitarainana sy fitakiana samihafa ho arahantsika ny fanehoan-kevitra isan-karazany songadina tamin'ity herinandro ity. Ny tena marary ny vahoaka aloha izao dia eo amin'ny lafiny fanafody, eo amin'ny lafiny fitsaboana satria tena ao anatin'ny aiza-pito ny aretintsika izao amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra aloha dia eo amin'ilay filaharana amin'ilay fanafody. Ny fanafody ilarana kanefa ny vola hividianana azy tsy izy. Raha misy koa raha dia lafo tsy takatry ny fahefana mividy satria tena ao anatin'ny fangirifirina tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana izao na ny hanikoanina ara dia manahirana anazy. Ny anay izao fiainana andavanandro ny tena mangidy aminay fa ohatra fotsiny izao mivoaka miantsena maraina. Vola entana amin'io raha misy dia misy ho arivo. Hatreo mandeha ny andalana ianao dia mitaraina izay mifanena aminao fa tena tsy zaka intsony vidim-bary izany moa dia tena oka fotsiny. Natao hoe midina ny vary, tsy midina izany ny vary anga fa io ihany ny eo Za zao za manokana ao tokantranonay telo mianaka izahay. Ny hariva vao mba mionao an-trano dia raika kapoaka isan'andro ny vary laninay. Mafy izany. Mafy nefa tsy maintsy iainana fa tena tsy zaka tompoko, tsy zaka mihitsiny. Latsaka Katerina ny ray aman-dreny sahirana. Mahatonga ama mampianatra ny zanany any amin'ny atao hoe EPP CEG dia ray aman-dreny sahirana tsy manam-bola. Fampanantenana namen'ny filoham-pirenena fa 0 ariary. Ankehitriny anefa ny ray aman-dreny dia takiana ny ray ary tereny ny directeur ny école fa tsy maintsy aloha ilay vola ho sarany satria sahirana koa ny école tsy manana vola hoentina andoavana ny saran'ireo mpampianatra firam mandrindrindrindra satria moa ireny izany hoe ala charge ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny no mandoa azy dia tsy manam-bola ny école dia voatery izany. Indray ny directeur d'école manery ny ray aman-dreny Latsaka Katerina dia anahoana izany nefa rahan'ireo ankizy ireo betsaka izao nefa mialan-daharana noho ny tsy fanahy. Sy niresa mihitsy ilay sosialim-bahoaka nefa iny tena nindrasan'ny vahoaka teo satria ilay vahoaka efa mesahirana confinement nefa tsy fantatra hoe ahoana sy ahoana ilay izy amin'izao dia hitanareo ihany hoe le sosialim-bahoaka ny tiako tenenina eo amin'ilay hoe kapoaka mihitsy izany tiako tenenina eo amin'ilay kapoaka ny vahoaka mihitsy. Be dia be ny zavatra tokony fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana
amin'ny fahasiarana amin'ny mponina. Ny fahasahirananay aloha dia tena enjana dia enjana fa ny entana vidinao androany hafa, ny vidiny entana raha pitso hafa dia tsisy vidiny entana hoe midiny izany fa miakatra foana. Dia na fa efa mividin'le vahoaka rehefa mbivotra dia mbivotra mihitsy. Ny nasana amin'ny fitondram-panjakana aloha hatramin'izao ohatra tsy dia mana-tena ininona firy fa ohatra maly tsy miova ihany a. Tsy esy dabary raha zao na mafisiny eo raha kabary izy. Fa tsisy vahaolana hoe atenaina, tsisy. Ngamba raha na miaina amin'izao fa miambo zay hoe metraika amin'ny ato vilanin'ny vahoaka madinika tsirairay ny zavatra nytenenin'ny filoham-pirenena fa hoanay aloha dia tena tsisy. Zany mipetraka etỳ anaty hazo fisotro etỳ amin'ny Bakarte. Zay dia tena leo tanteraka n'ity fitondrana ity mihitsy zahay satria tena tsisy nininona intsony tsisy ninona tenena intsony zany amin'ny fiainanay. Nitondra zanaka Kanada koa zao tany amin'ny CSG2 Anosipatrana. Milaza fa tsy misy vola alona ny ariary ary nefa dia tena nandoa, tena mividy fanafody. Dia zay mahatonga anay aty amin'ny Bakarte ilaza fa tena leo tanteraka, tena leo tsisy nininona intsony azo atenaina amin'ilay mpitondra fanjakana. Fa raha ohatra ka manahirana dia aleo mametra-pialana fa tena tsy misy nininona mandeha intsony, tsisy nininona azo atenaina intsony, tena leo. Dia eto hiditra kely amin'ny resaka momba ny resaka fanampiana zany tsy mieritreritra an'izany intsony satria nandritry ny confirma nandritry ny taona ray tsy mbola nihinana an'izany vary kapoaka avy amin'ny filoham-pirenena, tsy mbola nakasitraka an'izany hatramin'izay. Nefa za dia eto Akazomanga manao kiraro nandritry ny confirma fa tsy misy mijery eto, fa rehefa tsy misy mpanamboatra kiraro eto dia anao ny eto mandalo eto daholo. Nefa na iza na filoham-pokotany ataoko hoe mitsidika amin'ny minisitra eto fa tsy makasitra, tsy mbola nahazo an'izany za zao. Mahatsiaro diso fanantenana satria ny olona mibata vary ray gony mandray vola amanetsiny zany efa zao ny asa ataoko eto. Malahelo anefa tsy afa manoatra inona ary ny ataoko anohatra lehibe tsy mety zany fa dia aleoko miaritra ohatra zao eto. Hiditra confirma indray tsika zao efa manomboka indray ny fitaitainana mbola ho foaty sa ho velona satria ny ao ananana mitaky dia mitaky isan'andro. Indray mandeha mihinam-bary ray vilia paharivandro, indray mandeha mihinana varina 500. Zay leoko ahoana moa zay ntsolo eto zay nge tapaka sotro finanana ny asanay simba zay tsy afaka ny andeha azakazaka ny ambaravarana président hoe vondreo zay fanoana fa rehefa misy fizarana tonga dia ataovy apabe maso mahazo daholo satria olona tsy tokony etretana azo an'izany raha mahazo mibata volo zesta be maka volany amin'ny airtel monesi ay volo zay nefa tsy nahazo zay manasa lamban'olona tsy voatery hipetraka eo zay fizara raha mivoky ely ny lalana lasa mandeha manasa lamban'olona zanako efatra miara-minakana daholo reo zaza rery. Fa kosa nanomboka ny fahaenina ny volana marsa ka hatramin'ny faharaika amin'ny 30 ny volana marsa teo no tena mirongatra ny tahapahafatesana teto an-tampon-tanàna Mahajanga amin'ny alalan'ny BMS indrindrandrindra ny Covid-19 zany dia 370 no déclaré positif ka maty soratra aty amin'ny BMS. Ny ayahina na ny suspect dia mananika ny 5 teo eo ayahina fa mety ho maty ny Covid 5. Ny total ny maty rehetrarehetra voasoratra atao amin'ny bokin'ny BMS zany tamin'ny volana mars ity dia nahatratra 7/257 tamin'ity volana mars ity teo lasa teo iny zany 370 mireo no mitondra ny hoe cause valanaretina Covid-19 nahafaty azy. Zay zany no ataoko hoe salanisa zay angamba nandritry ny efataona nakatia amin'ny resaka hoe olona maty tao anatin'ny volana anankiray dia ity volana marsa lasa teo ity zany no tena ambony indrindra ny isa n'olona maty isam-bolana tato anatin'ny BMS teto anivon'ny commune urbaine Mahajanga. Volana janoary ray manontolo
meko aloha ny isa ny maty rehetra nandritry ny voalohany volana janoary ka hatramin'ndraiky amin'ny telopolo ny volana janoary teto tapitanana majanga ato anatin'ny Baimasy dia 8 138 tsy misy aiaina matin'ny Covid, tsy misy olona déclaré fa matin'ny Covid tamin'ny janvier 2021. Niditra indray ny février dia ohatran'izay ihany koa 135 tsy misy n'olona aiaina matin'ny Covid-19, tsy misy n'olona déclaré avy any amin'ny dokotera na avy any amin'ny hôpitaly na avy any amin'ny centre médical rehetrarehetra reo fa tsy misy, zany hoe tsy misy olona voan'ny Covid déclaré maty, tsy misy olona aiaina. Allocation des stages-nay tamin'ny 2019 avy any amin'ny ministère de santé dia tsy mbola nisitrahanay 2021 tsika izao, miasa foana zahay. Faharoa manarakaraka izany dia ny indemnité de réquisition tamin'ny Covid 2020 nampanatenainy zahay fa nahazo ny indemnité daholo zahay rehetrarehetra. Mampalahelo satria mandeha amin'ny gazety fa nahazo an'izany zahay fa zahay tompoko dia tsy mbola nisitraka an'izany mihitsy. Fahatelo 2021 tsika izao dia interne dia niasa foana tao anatin'izay 3 volana izay, misy garde zahay. Hatramin'izao nefa io tampikaramanay nanomboka janvier dia tsy mbola nandray an'izany koa zahay. Nefa ireo interne reo misy ny ray aman-dreny reo fa voan'ny Covid forme grave, misy aza aminay mihitsy voan'ny Covid forme grave ny fianakaviana fa mbola miasa foana zahay. Manaraka izany ny tena antony dia tonga eto koa fa henonay zany fa hoe hivoaka le bon de caisse nefa hono ny karamanay tampikaramanay janvier dia 19 ka hatramin'ny 31 ny raisinay ary voamarina izany. Nefa izahay tompoko dia niasa nanomboka 1er ka hatramin'ny 31 janvier, donc mampalahelo izany. Fehiny izany ny antony hatongavanay eto dia izao, mangataka manao antsoava aminao izay Andriamatofoloha sy ny tompona andraikitra rehetra mahefany amin'izany mba hamohana ny karamanay tampikaramanay tsy misy atakandro. Ireo 3 volandreo manome 72 heures na 20 ora izahay amohana an'io ary tsara marianay fa raha banga ny karamanay iray amin'ireo dia tsy handray an'izany bon de caisse izany izahay. Mangataka ihany koa izahay ny amohana ny karaman'ireo zokinay interne qualifiant izay miasa sy tena miosina amin'ny marary isan'andro amin'izao fotoana izao. Ankehitriny ny ministère de santé dia manao ny recrutement hoe misy ny salaire de base sy plus prime. Izahay tompoko 3 volana izay niasa tsy nandray tampikarama izahay nefa tsy misy motivation mbola miasa nefa izahay. Mba sokafanareo faran'izay aingana izy ity. Raha misy hoe tsy fankazahoanareo amin'ireo orinasa reo avoaitserika aloha ny sambo mba ame licence provisoire aloha. Dia avy eo nareo mandamy manotaratasy manaraka zay ny angatahana hitatsambo maro be reto Andriamandoa filoha. Anao moa ny telo hoe ho anakaiky anay vahoaka. Ary zay mazangaty nefa monsieur le président mahatsapa mihitsy fa ny vonino nalatsaka anao anaty lavaka tanteraka zay. Ny société kely mba nisy teto 4 izy fa milototofanao anaty lavaka io koa. Ke zay monsieur le président hiditra amin'ny hetsika mafimafy kokoa noho zao zay. Efa raha nisy tia fa tsy fiasana asa tsony angatana fa ny fanalana anao etseky hidirany hafa koa mba hatanjaka za zao dia olona mifidy anao misy fa za zao nenina tonga samantanana monsieur le président ke vao malaky olana anay ity monsieur le président zay karaha mba angatana raha famahy ihany anao mba mangataka salaire an'ity bateau de pêche ity fa io moa fanangatanay tamina faela ihany le karahamany bateau de pêche fa tsy le amahy izy andefa foana fa le karahamanay koa zany mba jerena zay angatanay aminao indrindrandrindra le ministre ny pêche koa zany zay ro mangatanay aminareo mpitondra fanjakana. Karaha volanina ty loka. Aya, jiaby tavela manerinerinany. Legioma jiaby tavelany. Fa izahay mpamily zany dia vonona ifanometanana amin'ny mpitondra hiady amin'ny aretina. Ka ninona zany fiapetra tokony ataonareo sy apetrakareo dia vonona najanjany atsakany sandavana izahay. Fa ny angatanay ny sokafany lalana tsy misy atakandro any zotra nasionaly satria zavatra hita mbola verika any ny zotra nasionaly mikatina fa ny olona mivezivezy mbola tonga any Antananarivo foana sy tonga amin'izay toerana teny andehanana
dia mangataka izay dia mbola misy zany ny zavatra tokony atao dia sokafo re tompoko ny zotra nasionaly ary matoa izay manao an'izao fitakiana zao pahendrena dia ataoko fa olona manan-kendry daholo izay sofera reo fa tsy olona manaonao foana dia azandrasana hitatra le zavatra izay vao indray fepetra. Eny ary izy mirahalahy zay ny faneho-kevitry ny olo-pirenena nangon'ny mpanao gazety tetsiteroa misy any koa ny solontenina na vondrona ny mpitsabona raha antsika teo ny tatsambo tany mahajanga tany ny olotsotra hatrany ampitatitra menimenina rafitinina zany ny zava-misy dia hoe fitakina etsy fitakina eroa alahelo etsy aiay eroa manoloana ny zava-misy kanefa ny tena olana goavana ary raha antsika miaina dia ny valana retina amin'izao fotoana izao. Inona no mahatonga ireny zava-misy ireny inona ny zava-misy eto amin'ny firenena mahatonga ny tranga tahaka ireny raha ny fijerinareo azy andramatoa ririby angamba raha tsy mahatisa metsika ny tsara tompoko ny anomboky ny fanazavako dia indrana ny teniny Mahatma Gandhi ny tenako zay milaza manao hoe la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors la loi ou corrompu. Raha dika amin'ny teny gasy tsotsotra dia ny fijoroana sy fitsanganan'ny olom-pirenena maromaro ao anatina hetsy-bahoaka anankiray dia adidy masina eo amin'ny fireneny raha toa ka mivaona na tsy refesy mandidy ny mpitondra ary miaina ao anatin'ny fahalovana sy ny kolikoly ary ny tsy fahaiza mitantana. Ny lalam-panorenantsika dia milaza ihany koa fa ny vahoaka dia masy mandidy amin'ny taniny ary ny vahoaka ihany koa no tompo-pahefana eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny hoaviny sy ny fireneny. Ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika ankehitriny raha iresaka itsika mahakasika aloha ny zavatra tena iainantsika ankehitriny amin'izao fotoana zao zany dia ity aretina coronavirus ity dia hita miariary ary fantatry ny rehetra fa mitavozavoza ny fandraisana fanapahan-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana. Eo ihany koa ny tsy fahaiza mitantana amin'ny ankapobeny zay mbola resantsika rehefa avy zay mahakasika ny fitantanana ny firenena. Aka ohatra anankiray tsika tamin'ny herintaona raha vao nanomboka ny seho eran'izao tontolo zao ny coronavirus dia ny teny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoe akatony ny sistany. Tamin'izay fotoana izay dia ny raha nrehetra naheno ny valiteny avy any amin'ny mpitondra fanjakana zay milaza fa tsy ilaina ny fanodina sistany fa tsy mafy no mipeste sy choléra io aretina io ary mbola nampina ary tamin'izay fotoana izay hoe ianareo mpanohitra dia imbécile 6% olona vitsikely sy ny sisa sy ny sisa. Raha jerena zany zay tohizatsika amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao de mbola nisy ihany koa ny andraikitra nyraisin'ny mpanohitra tao anatin'ny RMDM zay tary ny filoha Marc Ravalomanana nilaza indray izy hoe akatonya ajanonya io vol anynosy be io akatony ny sistany fa misy aretina vaovao indray zao io dia inona ny zavatra nisy tsy nisy fanapahan-kevitra sy ny fitondram-panjakana fa tao aorinan'izay efa 2 herinandro na 3 herinandro tao aorinan'izay zay vao naka fanapahan-kevitra rehefa tafiditra ilay aretina teto le variante tenenina zany hoe ny tompona andraikitra voalohany nampiditra ny io aretina io teto zany dia tsy afa miala am'izany ny fitondram-panjakana misy am'izao fotoana zao. Ary raha mbola hitaritsika lavidavitra ary dia hoe ny mpitondra fanjakana am'izao mihitsy ny tompony famonoana ny voaka malagasy am'izao hendrika rahantsika mahita izao. Hevitra Andriamatoa Ribe sotomboka any efa miresaka politika sahady ianao fa ilay ataontsika hoe vahoaka sy ilay fitaitainany ilay vahoaka sy le aya nylay zava-misy na rahantsika teo fitakiana etsareo anatina fotoana izay iverintsika hoe tokony ampilamitsaina ny olona satria aretina
no atrehana ny saina zany tokony milamina na marary tsotra aza izay anefa ny zava-misy any amin'ny fiarahamonina hitondrantsika faneho-kevitra eto hoe inona zany lay antony mahatonga ny reny rehetra ireny ho tahaka izao zava-misy any atsika zao maitsy be ny ambali koa azy tonga de fitiniko hoe tsy faiza mitantany fanjakana za rehefa miteny fanjakana tsy anankiray manomboka any amin'ny filoham-pirenena sy zay mitantana nyity fanjakana ity dia tsy mahomby ny fitantanana misy eto Madagasikara aloha raisina amin'io antony de tsotra tsy hain'le mpitondra ny mianticiper zavatra mialatsiny amin'ny teny frantsay mijery meloha zany isika malagasy efa atao anatina crise structurelle ana fahantrana raha tsy diso ako nandray fitondram-panjakana andriamatoa Andrinirina Rajoelina tany amin'ny lalana fahadimy tany Amanitra rany malagasy zany hoe tsika zany de efa misy crise structurelle ana fahantrana tao efa nentin-drazana le fahantrana lalina be le fahantrana tao fa tonga koa lay crise na aretina Covid-19 ny olana de zao tsy niraisy ny mpitondra teto Madagasikara ho crise io Covid-19 io tamin'ny herintaona fa niraisina à la légère izy ny teny frantsay hoe every zatra mandalo fotsiny ihany io ny tena olana amin'ity crise navalana aretina Covid atinga de zao hoe ny crise teto ambonin'ny tany de niainga tamina crise politique na crise ara-toe-karena na économique zay foana zay vao mivadika crise sociale de verina ho crise politique iny na économique indray nirina fa ty crise na Covid aty crise sociale satria ny olombelona ny vony voalohany ary olombelona voany io tsy akanavaka io nizaniza na manan-karena na mahantra na mpitondra na vahoaka tsotra vo daholo ka rehefa ny olombelona ny tratrana crise zay manodidina ny olombelona ao zany na indra na iny voany daholo de izay crise zay crise sociale ny crise sociale dia lasa mivadika crise économique na mety koa mivadika crise politique ary iny miverina crise sociale andriamanté zany hoe lasa cercle vicieux zany io ny kany Madagasikara de zay efitsika atao anatina crise sociale na fahantrana sy ara-toe-karena tonga lay crise na Covid fa tsy niraray ny fanjakana niraisina à la légère ny teny namako ry teo efa nisy nangataka ampanohitra hoe andraisy fepetra ty fa navelany tany tsy nahoany le izy de io izy io tany volana novembre angehtsika nefa nafantatra hoe misy variante africaine tatsimo misy variante anglisy zao fa misy variante brésilienne koa ary niditra deuxième vague ny tany Europe tam'zany fa angano teto Madagasikara nisy fepetra andraisina fa rehefa nanontany misy ny fahasalamana de hoe efa vonona ny fanjakana sy ministera zao am'izay vao mikoropaka lasa avadika ho toeram-pitsaboana ny sekoly ary mampime moa de tamin'le eny amin'ny somandrak'zay de misy hoe bienvenue ao tsy fantatry hoe tonga soa ve zany mararina Covid rehefa makeny sa maninona fa ohatrany mandatsany marary iny ary za tena diso loatra le tianao oeraoera zany hoe TIC hoe zay mahavita zavatra ka lasa any amitsizily izy na misy manao seleaka be eo raisiko am'izay le fitakina matoa misy fitakina anatina valana aretina ohatry zao ary le fitakina de asa velomana karama raisiko ohatra zao hoe ny personnel ny SPAT ina moa personnel administratif technique any Dego ny université Dego tsy haiko firy volana tsy mandray karama ny mpampianatra FRAM tany volana octobre nandray ny karamany farany ny tatsambo any Mazinga mitokony ary manao menasy mihitsy ny hoe raha tsy vova anatin'ny roa amby fitopolo oro de mitaka ny fanalana ny filoha zahay ary mampomety de zao zay mitaky de any amin'ny filoha zany hoe ny filoha zany tompony andraikitra ny rehetrarehetrarehetra io de tsy hita zany le ministera zany manao iny nandriamato filoha rehefa tsy manao ininona ministera de foany any fianao rehetra zany manao an'liziko ary io minjerany aminao daholo de ho an'le mpitaky nareo mitaky zavatra amina personnel politique personnage politique nareo io andriamato filohan'ny république de personnage politique iny rehefa mitaky zavatra amin'iny nareo de resaka politique zay ny resandra fa tsy resaka technique ny olona atononareo fitakinareo rehetrarehetra io de resaka politique daholo daholo mantsy le izy le vahoaka nefa nene mendrika aza le mpitaky de milaza hoe nenay nge tolona syndicaliste nanay ne karaha manay fotsiny azafady tompoko raha mitaky zavatra ianao ka amina mpanao politique no andananao de miresanao politique miaraka amin'iny satria reny olona reny rehefa miresaka aminao de politique matoa tsy indra alohany ny karamanareo atra tam'izay tsy resaka teknika zany tsy marina zany amiko hoe tsy nisy vola ve ny fanjakana tsy nandaovany an'io azafady nahazo fanampiana tsy haiko firy millions de dollars Madagasikara ho tosika tamin'ny Covid-19 tamin'ny 2020 manambola ny fanjakana fa maninona tsy nalohany misy resaka politique zany eo ambadika an'itao itsika mpitsabo ve de eritreritra hoe nareo mpianatra interne ve de mieritreritra hoe enda rehefa ao nindamin'ny tenareo tsy peheny fa nefa izy miantso olo-kafa va ty avelany asiny miditra ao reny zany zao peheny politique zay misy politique ao anatin'zay
faza miresaka fotsiny hoe teknika zany tsy resaka teknika ny fitsabona fotsiny fa misy politika ao anatin'izay maninona ianareo anatiny ao tsy naloha ny indamnitenareo nefa nareo mitsabo ohatra mitsabo rehetrarehetra fa maka olona avy any ivelany ray izy zay lazaiko hoe rehefa mitaky amina mpanao politika de miresa politika ao anatiny de am'tiana ko azy de zao anatina krizy tanteraky Madagasikara io krizy ara-sosialy krizy ara-toekarena fa miditra koa ny krizy politika satria tsy voafeny fanjakana lay toedrara rehefa tsy voafeny mpitondra ny raharam-pirenena na lafiny ara-sosialy na lafiny ara-toekarena io de miditra krizy politika zay lazaiko hoe ny krizy misy eto Madagasikara io de krizy sosialy de mivadika mety krizy ara-toekarena io satria ara-toekarena itakin'ny olona io resaka toekarena io mato mitaky ny olona hoe avy alao zay asa ozy ny transporteur toekarena zany ozy ny tatsamby alao zay asa fa zay nge tsy mandray vola toekarena zany fa reny rehetrarehetra reny nefa mitambatambatra be ao mivadika ao krizy politika ary efa mikisaka makany sika io mikisaka makany ny krizy politika kisaka makany amin'ny krizy politika rehefa miresaka krizy politika ka misy fifandonana na sanatry lasa lavitra be le krizy politika dia matetika tonga any amin'ny hetsika politika gadra politika mahafantatra ny mahakasika an'izay ndre matoriry be sotomoko ianao hitodika any amin'ny vahoaka manoloana an'izay atao hoe constat no sotominareo amin'ny rahalahy zay zany momba ny zava-misy am'izao fotoana zao a inona ny andrasanao fihetsika na andrasanao ho toetsaina fotom-pisainana mila ananany ny olo-pirenena ny zavatra misy eto amin'ny firenetsika amin'izao fotoana zao a dia mampanontany tena indraindray hoe mbola misy vahoaka ty tanindrazana ve eto amin'ty firenetsika ty ny valiny de tsotra misy vahoaka ty tanindrazana eto ary ny vahoaka malagasy de azo lazaina hoe vahoaka ty tanindrazana tokoa saingy ny zavatra misy te zao tena latsapaka tanteraka ao anaty fahantragna ny firenetsika am'izao fotoagna zao ary izay fahantragna zay dia vokatry ny tsy fahaiza mitondra sy tsy fahaiza mitantana avy amin'ny mpitondra atsika am'izao fotoagna zao nareo mpitondra dia ianao ve mahita hoe tsapan'ny olona zany hoe fahantrany zany reny ny faneho-kevitra vitsivitsy moa reny raha oharina amin'ny vahoaka zany fa sotominy mpanao gazety tany anatin'ny vahoaka reny tsapan'ny olona ve zany mahafantatra ny andraikitra tokony ho raisiny ve ny olo-pirenena manoloana an'izany amin'ny zava-misy am'izao fotoana zao sa le hoe de tena ro fahantrana mihitsy no mifehy azy de zay no adidin'ny mpanao politika zay manazava amin'ny vahoaka ny zavatra iainany sy ny zava-misy eto amin'ny fireneny mba ahafahany rehetra mandray fanapa-kevitra manoloana ny hoavin'ny fireneny efa napetrako teo fa masy mandidy amin'ny taniny ny vahoaka malagasy tsy olombitsy no mifehy an'ty firenetsika ty tsy olona mpanambola vitsivitsy no andeha ifehy an'ty firenetsika ty ka avelatsika eto hanjakazaka eto am'ty firenetsika ty a hanapotika ny firenetsika fa ny vahoaka malagasy a manerana ny lafivalony nosy dia tompona andraikitra feno amin'ny hoavin'ny fireneny ary everinay fa fotoana zao ho atsika vahoaka malagasy a handraisana fanapa-kevitra manoloana ny fomba mamoahitra hitantanana ny firenetsika ankehitriny dia tsy maintsy mijoro isika vahoaka malagasy a tahaka ny nataon'ireo ray aman-dreny tany aloha miado am'izany fahaleovantena zany ka nijoro hatramin'ny farany mba hazahoana an'ilay fahaleovantena ny zavatra misy manko a eto amin'ny firenetsika inikady am'izao fitsika mitigny zao a dia tsy arakaraky ny zavatra nampanantenena ny vahoaka sy ny vava ataon'ny mpitondra ny zavatra ataony sy ampiariny amin'ny fiainam-pirenena teo tsika nresaka teo mikasika ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny raha mijery atsika nanomboka tany amin'ny tamin'ny heritaona tamin'ny premier vague igny zany mba manahoana reny ny tantana ny mpitondra fanjakana ny vola be zay nome ny mpamatsy vola nampindramina ho an'ny vahoaka malagasy tantanana an'izany manahoana gabo raraka efa nzaraina gabo aloha apetraka tsara fa gabo raraka ny fomba fitantanana ny vola teto tamin'iny heritaona igny raha hitanisa fotsiny sika chiffre vitsivitsy a anankiray fotsiny teniny koa eo amin'ny 1 milliard 129 millions de dollars américains ny vola niditra teto
nomena ny fitondram-panjakana ho tantaniny amin'ny tiady amin'ny covid-19 ty fa zao ny zavatra misy inona ny zavatra negnatsika teto fandany mbola fahatany ary tsy pakany amin'ny vahoaka ary lasa safosafo fotsiny resaka ohatra fotsiny le vatsinankonana vatsitsinjo sy ny sisa ireny de firy ny vahoaka teto mba nahazo reny ampaham-bahoaka kely ary mbola kamakama koa ary olona namanamana no nomenany reny manana porofony zany ve manana porofo reny vao hitantsika tamin'ny télésradio reny izany tsy nikaikaka teto asa mitsangana misy menomena tenena fanjakana hoe mitongava e daholo anareo vahoaka tsy nahazo eto Antananarivo fa raha io mamasina io feno raha ndre mamizafy iny asa imbonanao io manana ve iombonako zay fijeriny namako roto malala ry zay fa le izy nge eo le teniko tamin'ny voalohany le tsy faiza mitantana sy mijery hoe iza no tokony homenan'le izy ohatra zao amin'izao fotoana zao akatona ny famoivozana transport national zao zany tsisy vatsintsona aloha tsisy vatsintsy aloha zany sa tsisy tosika famena eto kanefa ny de nakatona ohatra ny fitaterana antanety ho an'ny manao zotra national nefa ny zotra international ny référence tonga forna rehefa alahady etsy amin'ny aéroport ary miaingany alatsinainy milaza ny fanjakana fa hoe io le fampidina olona rapatriement efa heurtaona ve de mbola misy olona anaovana rapatriement foana eto e ary mampiome de zao nakatonao any zotra national fa ny zotra régional nge mandeha lay covid ane tsy eto Antananarivo rery tsony misy azy mame ohatra ny moramangany maly telo no maty matina covid nefa ny zotra national nianao zay ny reko fa tsy mamoaka ny fanjakana ary io resako foana io rehefa miakatra plateau zao hoe rehefa ny chiffre zany hoe ny statistique ny diso de diso ny fitantanam-pirenena satria ohatra ny olona mitondra fiara io raha ny tableau de bornao io manondro 60 km/h nefa ianao efa mandeha 120 km/h manao accident ianao rehefa aveo raha ny température ny tomobilinao tsy miakatra eo amin'ny zéro nefa ny tomobilinao kaya efa ire amin'ny tsy misy repère mazava tsy misy repère mazava itondrana ny lalako ambana na gestion ny covid io zany zao de zao mbola tsy misy repère mazava itondrana ny lalako ambana satria tsy mazava ny statistique omen'ny fanjakana ary rehefa tsy mazava statistique de zao ny fiatraikany ety amin'ny olona anankiroa na le olona iaino amin'ny honohono de matahotra izy rehefa honohono de tao de lasa miteraka psychose zay de miteraka tahotra na tsy mandraraha fotsiny zao izy lay tsy manao kasipo zany de tsy mandraraha fotsiny zao izy satria ekana sifra avoakany fanjakana telo ny maty nefa izy mahita be deabe ry za zao maly alina tam'y tambazotra serasera de nahita hoe faty mivoaka avy eo amin'le CTCLRB ambony tomobile faty anankitelo fa ny sifra navoaka ny fanjakana androany nge ho hita raha firy raha mpinany tany moramanga telo zay antetsy anankitelo mitazako tanaty Facebook efa enina zay tsy haiko ny hafany de revo tsy mazava ohatry zay io de misavritaka ka la gestion an'le covid zany flou zany hoe maizina le fanjakana manao zavatra ohatrany hoe lezaiko hoe te oera fotsiny zany hoe manontany tena mihitsy ngia mendrika azy enikajaka zao ny fanotaniko tamin'ny ertaona anisany nany sorana ny professeur Amady tsy ho ministry ny fahasalamana de izy nangataka tamin'ny fanampiny raisam-pirenena hoe mangataka extracteur d'oxygène makatsy makary fa naretsika tamin'ny herinandro lasa teo samy mitabataba zay mpitondra marary hoe tsy ampy ny oxygène misy nafarana ny mazinga makatsy makary anaty tambazotra serasera samy menimenina amizay de manontany tena hoe tamin'ny herintaona nge nanafatra 4000 extracteur d'oxygène nge fanjakana 4000 fa tsy 2000 ataotsika 2000 ary fa firy ny marary amin'ny hôpitaly io kay efa misy 2000 ve misy 2000 ve tsy mino zany raha ny sifra omeny isan'andro en forme grasse forme modéré any amin'ny hôpitaly era Madagasikara tsy mbola mihoatra ny 100 akoriny ka maninona no menimenina le olona hoe tsy ampy le extracteur d'oxygène dikan'izany tsy nanafatra kay zany le fanjakana sa nanafatra izy fa nataony aiza maninona no tazon'ny fanjakana rery ny fanafarana an'izany afaka manafatra zany nge privé misy olona manambola nge afaka mividy any pharmacie raha ohatra zay no atao hoe alina nahita ny tenen'ny filohan'ny republika hoe inona ny anaran'le fanafody tsy EDF italo misy loge zay misy ohatran'izay le izy hoe ampy nafarany fanjakana fa ireo mivarotra amin'ny alala tambazotra serasera de tsy haiko hoe nangalatra taiza andre matoa filohan'ny republika rehefa manana profo nareo reny olona reny nge fanafody nge azo farany sa réserve ny fanjakana hoe tsy afaka manafatra aniny afa-tsy ny fanjakana za tsy ino an'izany hoe nangalariny olona reny matoa izy mivarotra andreny anaty tambazotra serasera de dikan'izany zany nafarany iny na misy nitondra teto Madagasikara nisy napiditra teto reny fa tsy voafehy ilay fa tsy voafehy zany lay fomba fitantanana an'le izy de rehefa tsy voafehy ny olona samy manavitraina
de zay manana fanafody de amidiny any de de alefa ny anaty Facebook iny de maninona ny sakananareo ny anako tsotra ty ainy za ray manonja zay rehetrarehetra mahita vahaolana na fanafody itsabonany marary amty avelao anao na fanafody chimique araky ny pharmacie io na fanafody araka raokandro malagasy io avelao aloha anao fa tsy vitanareo fanjakana rery ty fa ifanampiny ty faranareo milaza hoe mampy ty misy antiatra tamin'ny herintaonanareo fa niteny zany fa io izy miverina io ary sika io vao manomboka ny ririnina vao volana avrily tsika zao mbola hoe aloha zarany manonja fa mbola hoe lany raharaha satria ny ririnina eto Madagasikara any amin'ny volana septambra na volana août vao afaka any amin'ny volana août efa ina ndray ny troisième vague tsika satria any Europe zao miditra troisième vague sady ray izy miresaka quatrième vague ara sasany de anahoana zany mila mijery lavitra be mila fanapina ary ao anatin'io tsika eny efa manahirana lay raharaha retina misy fitakina be de be atao ambadika ato de zay lazaiko hoe mikorisahana amina crise politique io ka ndraisako amin'ny vahoaka de zao ozy ty fandarana ty sahia miteny rehefa tsy miteny anareo tsy fantatry ny olona ny marary anareo mitenena lazao ny marary anareo manana zao tsy voafetra ho an'ny fanjakana rery any media taloha mako tsy afaka miresaka raha tsy any amy TV masera any mane izao azo resana ny radio ny tambazotra rehetrarehetra azo resana za zao miresaka eto za mino fa any andafo mahita an'ity lazao ny olona anareo rehefa tsy hainy ny fanjakana anjaran'iny masahia fa sika rehefa tsy masa miteny fa manginao de ozy ny olona hoe ny alailo tsy ambara tompony tsy ambaravana zakany tomponyko fa mijoro masahia miteny mijoro masahia miteny fa ny contexte misy ihany keo anaty fahasahiranana ny olona reraka ny olona ary indrindraindrindra ny fitainana sy ny sisa mafy be zany le mitadiny hoan'ny isan'andro sy ilay ataontsika mihitsy hoe miatrika ny fiainana andavanandro ary le mitsapy tena ihany keo le mbola inona no ohatrany ahoana ilay fahasahinan-drasanareo amin'ny olona zany valiko aloha zay ny olona tsy sahirana tsy mandrarana ininina any amin'ny tany mandroso tsy de sahirana raha toekarena izy fa ny fahafahany mahasarotiny azy fa ny vahoaka sahirana tsy tonga any am'izay sarotiny amin'ny fahafahany zay izy fa tsy tonga any amin'ny sarotiny amin'ny fahafahany fa mitaky ny analana zay fasarianana zay isika io sahirana sika de ny analana an'le fasarianana zany anytakitsika ary efa tsy hainy fanjakana ny manalana fasarianany vahoaka de miala teo zany izyko ny teto Madagasikara nge raha jerevana ne ny contexte politique teto Madagasikara nge tsy tena le fahafahana loatra na tonga le hetsika fa ny fahasarianam-bahoaka tapahako ianao andriamatoa Riribe ao anatin'izay contexte misy am'izao fotoana zao zay misy hevitra hafa aveo na fanentanana afa tokony atao sa inona no hitanao hoe zava-mitranga olana tokony hitondrana vahaolana atonga an'le vahoaka ho tonga saina hoe za ihany koa ane olo-pirenena tompona andraikitra tokony tsy hainy fotsiny na hijery fotsiny na eo ara ny fahasahiranako isan'andro mbola amafisiko lay teny terim-piandohana zay ninramitsika tamin'ny Mahatma Gandhi hoe ny vahoaka dia tompony fanapahan-kevitra eo amin'ny fireneny ary zay tokony tsapatsika vahoaka malagasy zay hoe ianao io dia tompony ty fireneny ty ianao tompony ty Madagasikara ty mendrika ijaly sy ahantra lava ve ny vahoaka malagasy valiny de totsotra tsy mendrika an'izany fahantrany zany vahoaka malagasy satria raha ny arena misy eto amin'ity firenentsika ty zay azakazaha ny vahiny am'izao fotoagna zao sy hatram'izay dia ampy iadana ny vahoaka malagasy saingy anteneniko teo hoe ny mpitondra atsika satria ny mpitondra am'izao fotoagna zao nefa hitatsika mitondra aloha de tompony andraikitra izy na tinina sy tina ny mpitondra ny firenentsika no mahatonga an'izao fahantragna zao misy olombitsy eto migalabona amin'ny harem-pirenena olombitsy zatsy hanonona agnaran'olona eto fa mbola ho avy ny fotoana hanononona an'izany miraitsy-kombakomba sy miara-miasa am'ire olona venivelany eto amin'ny firenentsika ary zay no mahatonga ny firenentsika ohatran'izao ka raha iraviravin-tanana atsika vahoaka malagasy hangina atsika havelatsika hanjaka eto ireo olombitsy ireo hitavana ny arenatsika eto hoaizany afarany taranaka atsika raha-pitso raha afaka pitso mibaby tosa isan'andro i Madagasikara
ary sao de hoe ianareo mpanao politika manentana ny olona tsy crédible itsony mason'ny olona na tsy de misy lanjany ho ana manokana aloha de zaho ribe zany fantatry ny voaka malagasy zany saika lany tany amponja ny androm-piainako no ny tolona nataoko ary mbola toizako izany raha mbola tsy afaka ny fireneko izay dia nobeazina amin'ny fitiavan-tanindrazana fa tsy ny vola akory fa ny fitiavan-tanindrazana ary zay fitiavan-tanindrazana zay no ijoroana satria hitako ao anatin'ny RMDM izany fitiavan-tanindrazana izany ary izay no joroko marisy lahatra hoe tsy maintsy mijoro ny tenako mitondro anjara briko ary mampita amin'ny voaka malagasy fa ny zavatra iainan'ny firenetsika am'izao fotoagna zao dia loza satria nahoana efa tsy hita taratra eo amin'ny mpitondra atsika intsony ny fahaizana mitondra firenena ny fanavotana ny firenena ary izay no ijoroko hoe tsy fotoana ntsony zao mbola ifampitsitsitsina heto fa efa tsy mety intsony ny fomba fitantanana ny firenena ka tokony mandray andraikitra ny voaka malagasy maro anisa zay mijaly fadiranovana vokatry tsy fahaiza mitantana izay mba hamaritra ny hoaviny faritra misy azy possible ve zany ny firenena ny hoaviny firenena zany zavatra zany nareo mpanao politika indrindraindrindra jereny olona izy no miteny zany moa kolotsaina napetraka teto amintsika izy ary niteneny zany de miankina am'le olona miteny ndraindray anomezan'ny olona valeur an'ilay zavatra tenenina ndraindray koa taritinareo mpanao politika anatena mesy nampamonjy ny olo-pirenena ao anatin'izay am'izao nareo nefa miteny hoe mila fo ny olo-pirenena possible mety hitranga ve zany ny aretina koa tia mamely ny vahoaka ho tonga am'izay dingan'ny fahatsapatena sy fahatsiarovatena tokony andrainy andraikin'izay rehefa tsy mahatsapatena amina zavatra ohatry zao ny vahoaka dia sarotra be ny ampieritreritra azy hoe raha oviny izy ny atsapatena anatina fahasarianana no tokony atsapatena ny olona anankiray na ny vahoaka ankapobeny misy zany ny lazana foana nge hoe tsy fahaiza mitantana le izy de zao hoe raha isitsika zao le ka ny mpanjono andranomasina tamy Majunga inona moa zany nanakana ny fanjakana tsy name lalana izy reny nao ny asany na ny ireo dokotera efa niasa hatramin'ny 2019 2020 inona zany nanakana azy tao de mitaraina le olona de any filohan'ny republika izy fa aminakaiza zany le tompony andraikitra tsisy tompony andraikitra tsony nge zany ka rehefa tsisy tompony andraikitra zany afa tsy filohan'ny republika dia voatery olona ray zany asina manao ny raharam-pirenena etony e de tsy maintsy isorona atao olona anakiraiky satria tsy vitan'olona anakiraiky nge ny raharam-pirenena ary zay nge niantsona ny voaka malagasy hoe tonga vasaina am'izay de samy mahatsapa ny andraikitra ray sy ny tsiraray satria ianareo zay eniko miteny zao na mpandraraha ianareo na mpiasa teninareo na ny vahoaka tsotra de hoe andriambato filohan'ny republika vonjeo zahay fa ty angara raha nga filohan'ny republika rery efa pratika politika moa zany hoe olona ray nampanohatry na mpamonjy de hoe olona ray no mitondra vahoaka rehefa zay nitondrana ny raharam-pirenena hoa tsy vitan'olona ray io de satria tadiavinao ataon'olona ray le izy de tsy vitan'olona ray nefany ka rehefa tsy vitan'olona anankiray de isorona le olona anakiraiko de averina amin'ny rehetrarehetra tokony mahavita azy zay nge le zavatra misy eto ary zay nge ny anatanana ny olona hoe tsy andraikitry filohan'ny republika rery ny fitantanam-panjakana tompoko fa misy ambaratonga ny be debe ary io izay lazaiko teo hoe mangataky nareo fa resaka politika ny olona adressenareo nge resaka politika nge no ao hoe io rehetrarehetra io misy politika manarenety Madagasikara manko zay lazainao hoe nareo mpanao politika zahay mpanao politika fa zao azadino tsy misy raharam-pirenena anankiray mandeha ka tsy resaka politika any ao anatin'iny aza milaza nareo hoe anao lalana de teknika be zany fa ny pratika politika samy manany azy samy manana ny fomba fitondrany ny raharaha politika fa na inona teneninareo amy raharam-pirenena tenenitsika vahoaka de politika daholo ny mameno an'io fa ny fomba fampiarana azy ny tsy mitovy ny fomba fitantanana azy ny tsy mitovy ny fomba fampiaran'ny fanjakana am'izao fotoana zao sy ny mpanohitra ny atao hoe politika tena tsy mitovy mihitsy tsy mitovy raha jereko manokana fotsiny ny mamaky ny fanjakana am'izao fotoana zao de tia anovan'ny tantara zay moa ny teneniny hoe anovan'ny tantara izy ary izy hoe rehefa amin'ny andro hitondranay dia ny zavatra tsy nisy tao anatin'ny 20 taona isy eto Madagasikara de tena misy marina izy io koa tao anatin'ny 20 taona tompoko tsy nisy azany covid zany tanatin'ny 20 taona tsy nisy zany hoe iny école de avadika hôpitaly makiamaky eo alohany fa manjaka ny aretina ka io izy iko de zay de samy zany tsika mieritreritsika vahoaka hoe fa hoana marina moa izy ty io marina le izy za zany ndraindray mieritreritra hoe ary mpaminany ka zany le filohan'ny republika iny
fa tany amin'ny 2018 izy nefa nahita hoe zay tsy nisy taminareo nitondra naritra valo amby 50 taona eo ka isy amiko fa ny mampalahelo tena fahasarianana ngeza be le nisy fa raha zavatra tsara izy tia zany tehaka voalohany tam'le faminaniny eny ary mandeha ny fotoanantsika de hosotomoko amina loha hevitra mifamatotra am'izay ihany resaka fisarahana fahefana rehefa miantso matetika ny olona ho tonga an-tsaina de mitondra ny raharaha manaitra ny vahoaka zany a andrainy andraikiny fa tafiditra ao anatin'ny tsy maintsy atsona andrainy andraikiny ihany koa ny ataontsika hoe ny sapana hoe androm-pitsarana samihafa ireo heverina fa mahaleo tena eto amin'ny fitantanana ny firenena satria ato anatina firenena ato anatina firenena ara-dalantsika na tiatsika na tsy tiatsika fitondrana ara-dalàna ihany koa misy am'izao fotoan'izao eto resaka fitsarana nijoro ny ACC eny samy manana fijeriny fa zay aloha constat anankiray mijoro ny ACC farany iny inona manantena ve anareo ao anatin'izay hoe manaitra ny vahoaka ho tompona andraikitra zany hoe misitona ny adihevitra politika hitondra voka-tsoan'ny vahoaka hoe ny ACC araka iny fijorony sy firafiny iny afaka hijoro anana ny fahaleovan-tenany misy raha-pitsarana maromaro ihany koa tato ato ny tany Anosibe tany Moramanga ohatra nisy fifidianana ihany koa tany nisy olana ho resantsika eo fa Andriamatoa Ribelo no metraka an'izay fanontaniana izay hoe inona indray ara no atao hoe fifoazana na fanairanareo mpanao ireo heverina fa tokony aleo tena eto amin'ny firenena manoloana ny raharaha misy am'izao fotoana misara tompoko raha ny zava-misy am'izao fotoana zao raha mikasika ny lafi-pitsarana zany eto Madagasikara no resahina amin'ny ankapobeny ny fitsarana eto de tsy mameno no miteny azy fa amin'ny ankapobeny dia fitsarana mitanila fitsarana miangatra no misy eto amin'ny firenetsika aka ohatra vitsivitsy ohatra akaiky de akaiky de ireny hitatsika voaingany reny tamin'ny fitsarana nyreo olona folo mahery sy ireo gada politika zay mbola any amponja am'izao fotoagna zao zay halako bika tsy tiako tare hoe olona mitondra t-shirt menamena ve eny Analakely olona tsy mitokona tsy mitondra banderole tsy mitondra inona fa mitsangana tondromolotra de samborina mbola resaka mpitondra filaminana atsika rehefa aveo ary gadraina zany amiko dia tsy fanajana ny lalàna velona zany ary ny olona mahafantatra ny lalàna mihitsy no minitsy mahalala magnitsakitsaka ny lalàna eto amin'ny firenetsika resaka politika ve anjarany vahoaka mitsarany zany fa ny zavatra azo lazaina de hoe tafiditra lalina loatra eo amin'ny fitsarana malagasy ny resaka politika ary zay baiky politika zay no manimba ny tontolo politika eto amin'ny firenetsika hatram'izay ka hatram'izao ary teo moa de moa nametraka fantanina mikasika ny hoe resaka ACC raha ireo membre ny ACC zay vao nitendregnareo sarotra amiko zareribe zany ary za mino fa mitovy hevitra amiko ny malagasy rehetra sarotra amin'ny vahoaka ny atoky fa tena andeha ampamarina nareo satria ny antony misy ny atao hoe nepotisme ao anatin'io membre ny ACC io fianakaviany ratsy vadiny ratsy iray anina ary mbola anabaviny zatsy anadainy zareo ao anatin'io zany zay ao le nepotisme zany ary eo koa le favoritisme ao anatin'io ACC io dia ino venao fa raha misy fifidianana eto amy 2023 ohatra zay moa zany de efa tsy mety etrany zany tsony hoe 2023 zany satria zay no voiziny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sy mipomba azy hoe mandrasa 2023 nareo zay ny voalaza lalàna ia mandat ka io zao zay foana matsy problème atsika eto hoe manara lalàna nareo fa andrasa 2023 anareo eto amy 2009 nanongana président Ravalomanana tsy niandry so de alahelo disterana tsy alahelo zany ribe zany satria disterana zany tsika efa ty amy 2020 mivoatra ny tsy maintsy miteny zavamisy tsika anareo ve tamin'ny 2009 niandry ny mandany ny flora raha tsy netiny tam'izany ve de ho averina ndray tsika mbola impita ndray tsika taty amy 2017 2018 tamin'ny filoran'andriamatoa radio rampianina niandry ny mandany tapitra ve nareo
fa tsy tonga de nanonga anazy koa teo amin'ny 13 mer nitondra cercueil mihitsy ary teo vatapaty mihitsy tam'izany ny fitondragna zao am'izao tsika miteny zao misy antony ao zany fa ny tena marina de zao tsy hoe tsy fahalegnan'olona raha ohatra ka fitondragna nandeha amin'ny laoniny ane ty nandeha ampamarinana tegna hoe nijery vahoaka ny ty fitondrany ty ane tsisy nanora ny teto e fa nitehaka zahay rehefa tenegny foana zany hoe raha tsara ny ataonare mpitondra fanjakana mitehaka zahay inona tsony moa ataony anoeranay zavatra tsara ny misy eto fa raha zavatra ratsy ohatran'izao ho avelatsika ho jerena fotsiny de miala tsy ny miala fony re tompoko fa tsy azo hoekeny eto amin'ny firenena zany hoe mpitondra mitondra ny vahoaka ho any agnatin'ny lavaka mangitsikitsoka de mbola avelatsika hitondra eo za zany de fa miteny eto mihitsy ataoko enina re mpitondra zany na ho samborina re koa tsy maninona fa zay nijoroko hatram'izay ary za de miteny eto fa ny fahasahina de ananako tsy azo hoekena eto amin'ty firenena ty izao fomba fitondragna mamoetra zao ary mitodika amitsika vahoaka ny tenako satria tsika ny tompon'ny fahefana raha mbola avelatsika eto reo eo anatrehan'izao fahantragna miompapana mahazo ny firenena zao na fanipalemana na resaka fiahina ara-tsosialy na vidim-piainana efa tsy zakany vahoaka tsony zava-misy ny firenena am'izao fotoagna zao izy ary ny andrasany iandry ve tsika ny avy any an-danitra ilatsaketo isika vahoaka no tompony fahefana tompoko isika vahoaka no manapa-kevitra amin'ny hoavy ny firenetsika fa tsy olombitsy reo olombitsy mitondra reo rehefa lany tonga eo izy rehefa misy mitsangana ny vahoaka malagasy dinony ataony miala teto reo mandray avy ao de mitsoka endafy zany daolo nisy teto ary za eto mialatsiny fa hitodika amin'ny mpitandro filaminana ny tenako ianareo mpitandro filaminana dia azo lazaigna hoe dernier rempart ny demokrasia anareo maninona ianareo no mijery fotsiny ny firenena miaina ao aminatin'izao fahoriana sy lavaka mangitsitsika zao mitazana fotsiny koa anaty vahoaka ny problème de zao ny zavatra misy aina mpitandro filaminantsika eto ary tsy mamegnatra amy teneny zany fa ny ainany zany ny mpitandro filaminana gasy de tsy mitovy amy mpitandro filaminana any amin'ny firenena afrikanina tsy manana afatsy reo tsika fa ny azy tombona avy ny fampitanao ny galona mamaika azy ny galona de ny kibony ary ilay grand v tsy tononiko le grand v fa anjarany mboka malagasy mandinika hoe inona le grand v vola zany zany hoe ireo zavatra telo reo no mamatotra ny saina ny mpitandro filaminana malagasy efitry be zay ka eto zany zahay de mitodika amin'ny mpitandro filaminana polisy zandary miaramila ianareo reo dia niaina tao amin'ny vahoaka ary niainga avy any amin'ny vahoaka ary iverina ho any amin'ny vahoaka aza jerem-potsiny takan'izao reny firenetsika fa mandraisana reo fanapa-kevitra fa le vahoaka zay efa irahantsika mahita fa tena miaina ao anatin'ny fahoriana fijaliana mangirifiry tsy mbola nisy salam'izao hatram'izay nisy ny firenetsika fahantrana ao anatin'ny fahalalahana manao hevitra tsika zay ny hevitra ndre matory ribe tam'le resaka fitsarana teo somary nitariny hatrany ampitany filaminana moa le izy manoloana ny zava-misy andre mato gona rahandre mamizafy ny asa momba le asa isy vaovao aloha resanao za tsy manatena ninina amin'io olona nanao fianianany reo arinany fianianana ataony defa nanao finianianana tsy misy hoe aniatsy na aniatsy na aniatsy na aniatsy teo aloha fa zao nataony ho azy raisina fa tsy mitombona nalaza be zany teny zany asa ndray ty manaraky ty nainona ndray nitranga eo fa zao tsy manatena ninina amireo satria zao rehefa olona teny reny ny filohan'ny republika anao sinaonao mitsara ny zavatra ataon'ny filohan'ny republika aza manatena zavatra io eo ianao satria zao lalàna no miteny zany fa tsy hoe ny filohany tianendry fa ny anaky telo am'le izy na lalàna na inona efa horaisiko zay lalàna zay ny anaky telo amireo nge tendren'ny filohan'ny republika tsy haiko ny anakiroa nge avy any amin'ny assemblée nationale izy majorité amin'ny assemblée nationale tsy netiko ny filohan'ny republika ny roa amireo nefa any amin'ny sénat izy majorité any amin'ny sénat tsy netiko ny filohan'ny republika zany hoe izy rehetrarehetra zany no ao de ireo no asina mitsara ny tolo-dalàna na zavatra ataon'ny filohan'ny republika ny tolo-dalàna de miainga avy any amin'ny conseil des ministres na conseil de gouvernement anazy ihany zany de zareo hoe difanipaka teo tsy mifanipaka reo de zany hoe mandalo ohatra ny lettre à la poste ozy izy ny fiteny mahazatra zay zany zay zavatra rehetrarehetra tonga ao amireo de mandalo ohatra zay zany ny ataoko hoe tsy manana fanantenana ninina amin'io ACC io
zay nareo am'zao hoe état de droit eto Madagasikara inona lazain'ny lalàna ary moa ave ny lalàna 81/011 mikasika ny amena miteny resaka fahasalamana tsy miteny andana tadiavy fa tsy mahita na teny ray eo anatin'io lalàna 81/011 zay ifehezana atsika am'izao fotoan'izao amena ara-pahasalamana io ka miresaka fahasalamana ao ianao tsisy na ray ary fa amena ara-politika no ao ary io amena vo article voalohany amin'io de fa lazainy hoe ho fiarovana ny république démocratique ny Madagasikara tsika io ane fa ty amy 4e république le république démocratique zany eo zay tsy mahay tany amy 2e république efa nisy république ray zany tanelanelany tao de mbola ino ny ampiasainao andasany toy zao mbola ino ny ampiasainao nefa izy ianao hoe tany-tandalàna voalazany lalàna ao anatin'iny lalàna iny ane ka mbola hoe président komaiky samy faritany no mandray fepetra ny faritany fa tsy misy faritra zany ange ao e fa maninona ny gouvernora no sina manao zavatra am'izao fotoana zao dikan'zay efa mifanipaka zay ka lalàna inona zany no ampiasainao io tamin'ny heritaona ako nyresaka tamina tompona andraikitra ambony ara-panjakana de niteniko ohatr'izao mihitsy hoe volana mety am'izay inona kay ny manakana ny fanjakana tsy anovan'io lalàna io satria tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny ozy izy hoe raha mbola tsy abrogé ny lalàna kay de azo ampiasaina fa rehefa tsy mifanaraka tompoko lay lalàna izay ny antony nanovana lalàna io ane tsy mifanaraka tsony amle lalàna nisy tao fa efa tsy mifanaraka tsony amle zavatra misy iainana ankehitriny dia hovaina lizy na ahitsy fa inona kay ino nanakana ny fanjakana tamin'ny heritaona tsy nanitsy an'io tsotra ny antony satria matahotra resaka politika ny fanjakana ao anatiny ka iny lalàna iny de mametra ny fahafahanao miresaka politika ary lasa amena ara-politika ny manjoanao raha iny lalàna 80/011 iny ny anasazina olona de mandika lalàna tsy fandika an-dalàna ny amena ara-pahasalamana fa fandika an-dalàna ara-politika zay ny ao anatin'io de manontany tena tandalàna ozy tsikany mbala zao amiko nke namako enikadza lalàna fahafiry ka ny milaza fa tsy maintsy manao kasibosy aiza misy an'zany mbola adihevitra hafa mihitsy zay fa alefako ka zay le tany-tandalàna ka raha manaraka ny vaovao ny ivelany tsika nareo mpanao gazety adihevitra be mihitsy zany am'izao fotoana raha manaraka ny vaovao ny ivelany tsika nareo mpanao gazety zay lalàna avoaka ny fanjakana zay zavatra fepetra avoaka amin'ny fanjakana ohatra ny any France de mandalo any amin'ny assemblée mandalo amin'ny assemblée iny ary lalàna iny sarotra be ny manasazy olona amy zavatra tsy voalazany lalàna tsy azonao atao ny manasazy olona anankiray nanao zavatra na niteny zavatra kanefa ny tsirarany lalàna iny zavatra niteneniny na tsy nataony na nataon'iny de manontany aiza mbala zao amiko andin'ny fahafiry amy lalàna fahafiry ny milaza fa tsy maintsy manao kasibosy fa ny kasibosy de fanetanana ny olona ho fiarovana ny tenany noho ny aretana fa tsy misy milaza mihitsy hoe voasazy sa niteny filohan'ny république ave rehefa miteny ve ny filohan'ny république tsy maintsy manao kasibosy de tonga de hoe zay tsy manao kasibosy de manao travaux d'intérêt général de lalàna ve zay raha zay izy de dictature mivadika dictature sika any ozy nga Mussolini le parole de président vaut un décret dictature ny dikan'zay tam'y fotoan'andro zany ny filohan'ny république tompoko tsy afaka zay tenen'ny filohan'ny république de lalàna fa tsy maintsy ny lalàna dia araka ambaratongany iny na avoakanao par arrêté na iny par décret iny de toizako ihany izy na iny tomoko any Moramanga ianao fa lasa lavitra loatra am'izay satria resaka ilay atao fisarahana fahefana ilay fitsarana de resaka Moramanga am'izay tsika ny zavatra nisy tany Moramanga zavatra nisy tany Moramanga tafividanana may raha fa roa taona izy zao dia nisy candidat 13 angamba atao raha sy diso ny timma nitarika nandresy tamin'nisany elanelany voalohany sy ny faharoa zany ny timma nisy elanelany 7 tamin'ny candidat Amerika tao aoriana ny faharoa tsy nisy nametraka rekety ny candidat rehetrarehetra tao Moramanga na iray aza fa nagaga rehefa tonga tany amin'ny tribunal administratif alizy de izy averina ny Moramanga nanao rekety taty amin'ny cour de cassation conseil d'état lay candidat ny timma fa mandraky tiny androany mbola tsy misy valiny vaoka Moramanga ihany koa manaiky an'izay situation zay tsy manaiky izy amin'ny ankapobeny satria fa nefany tsy afaka mitrotra izy hoe lasa avadiky na fitakina politika mako io raha hoe raha zay mako ny tsangana avoaka de tonga de purement politique io fa zao nresako anatin'le izy eto Madagasikara rehefa mifidy zany ianao de misy fifidianana anakiroa ataonao ny fifidianana ray ambony zay lazako anazy ny fifidianana ray ianao io ihany manao an'izy fa ny ray ambony de ny ray ambany zao le mambony an'izy ny fifidianana filohan'ny république sy ny fifidianana député dia avoakan'ny ACC ny valiny tsy azonao edika hevitra iny na manao rekety takin'iny ianao de rehefa namoaka izy rakotony lany de lany rakoto de manginy ianao zany hoe iny le fifidianana ambony iny fa rehefa mifidy maire ianao ihany ny fidy ya
fa rehefa namoaka ary ny tribunaly administratif hoe tiany lany de ozy ny aty amin'ny conseil d'état hoe tsy lany ray iny fa iriny lany ambany zany igny maninona ny atao an'zany lalàna daholo inge mahatonga zany zany amiko tena tsy mety mihitsy ary ny tena mampioe am'ty zavatra lalàna tenenitsika ty nge de zao hoe ny fanjakana ihany inge no tsy manaja l'état de droit teneniny e kanosy be tanosy be lany any candidat anankiray nahazo vato teo amy 10,000 mahery izy efa niasa hery taona tsy hay zay nandeha tany ambadika tany namoaka ray ny conseil d'état fa tsy lany ray io fa le resaka fahatelo ndray ny lany zay vato 10,000 no azony fa tsy ohatsy eona eo miteny ray sy fitsarana hoe tsy azo ampiarina iny nefa ny didy avoaka ny conseil d'état tompoko tsy azo ivalozana fanjakana inona le manao an'zany iza zany le mandika lalàna ny vahoaka ve zany sa ny mpanohitra ny averinao mandika lalàna ianao mpitondra tokony voalohany anaja lalàna ka ianao aza tsy manaja ny lizeko ko iza ny andrasanao anaja lalàna eo miteny foana nge le mpomba ny mpitondra hoe tany tandalàna eto Madagasikara de za rehefa miteny hoe tany tandalàna Madagasikara ianareo mpitondra aloha manaja lalàna voalohany de manaraka ny daholo ny olona raha ohatra ka ianareo mpitondra hitany vahoaka tsy manao kasibosy fa iza ny andrasanareo na kasibosy eo nefa ny tena ihany no arovana ane am'le kasibosy fa tsy ka ny tena ny arovana fa natonga an'iny inge oa de zao e mahatonga an'le olona nge oa de zao e tsy mazava ny tantanana an'le zavatra ohatra hoe tsy mazava ny isa de lasa honohono l'izy na kitsaotsao l'izy na de tsy matahotra ny olona na tsy mandrara zavatra roa foana oa rehefa zavatra honohono de reto mitranga na le olona tsy matahotra na le olona tsy mandrara zay ihany fa rehefa mazava io zange zao alina nahita tamy Tambazotra tany Moramanga hoe ahoana ty faty be deabe ty Moramanga ty fa mbola misy milaza ihany manontany ahoana tsara misy an'zany ve ary misy manany ihany mihitsy aza hoe teteo de andrahoy de atao fitsaky tena mampaleny manjatra ohatran'zany ianao misy manohatra an'zany anaty Facebook eo dikan'zany tsy rarahin'le olona zany satria tsy mazava aminy ka raisiko zay hoe tsy rarahin'le olona zay be deabe ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa ohatrany hoe rehefa mijery ny olo pirenentsika de hoe tsy rarahin'ny olona le izy ohatrany tsy de taitra ny olona ao anatin'izay za zany te anontany anareo mirahalahy hoe so de ilay fahasarotam-piaro amin'ny mahatompony mpahefananao olo pirenena mihitsy no tsy ampy na tena efa goavana loatra ve ilay mety hoe tsy mahaavo araka ny tokony ho izy ny tahapahatakara ny olo pirenena sa inona no mifangaro fa mahatsapy ianao ndraindray hoe de mbola tsy mahataitra ny olona ihany ve zany vaovao zany fa de tsy taitra ny olona zao ny mahatonga an'izany ny voaka malagasy de voaka indry ary za tsy afaka ilaza mihitsy aloha hoe ny voaka malagasy de voaka hoe mirignolona na tsy magnaja lalàna fa voaka indry ary magnaja lalàna ny voaka malagasy ary matahotra mpitondra fa ny zavatra hitany voaka malagasy satria fa atsika miteny zao fa anatin'ny fandrosona ny zao tontolo zao ary agnisan'zany Madagasikara mivoatra zany ny teknôlôjia misokatra ny masony ny vahoaka mahita an'lay zavatra iainan'lay mpitondra zay tokony modely eo amin'ny firenena zany dia hitan'le vahoaka le izy na ny mpitondra tsy manao kasibosy ny filoham-pirenena tsy manao kasibosy hitatsika zany misy ministre tsy manao kasibosy misy olona agnatin'ny gouvernement membre agnatin'ny gouvernement tsy manao kasibosy rehefa mandeha de ozy ny olona hoe nareo ary tsy manao ka zay terenareo anao an'io terena simporina amin'io ray zay faharoa ny zavatra misy de zao ilay mpitondra atsika zany dia mpitondra faly manometsiny vahoaka fotsiny zay ny zavatra misy eto fa tsy fantany hoe inona ny tegna problème nireo voaka malagasy reo na mety fantany le problème ny voaka malagasy fa tsy te andray andraikitra izy na tsy te andany vola izy eny am'le sosialim-bahoaka eny am'le fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy eny fotony tsy te hita am'zany le fitondram-panjakana jereo fotsiny menomenona ny olona mizotsika am'tegny zao mividim-bary vidim-piainana nefa tadio nisy ministre teto tompona andraikitra tamin'ny anao manjery mbola vao tamin'ny heri-taona faramparany taona iny na andeha mitety mihitsy na voaka mihitsy zany actualité be mihitsy eran'izao tontolo zao hoe miasa le ministre ny commerce nisy gilet vaovao zay tam'zay miaraka amin'inona de tsy maintsy fezina vidim-bary fa zao ny vidiny herinandro orina iny de fa inona ny zavatra misy miakatra le vidim-bary eran'ny Madagasikara eto ary zany eto Tananarivo ary zany hitatsika 3,000 ny kilom-bary za zao vao mividy vary omaly 3,000 ny zay mivady zao mbola nanan'le bandy eny an-tanàna zay vidy fa zao manahoana le olona any ambanivohitra zay lavitra dodoma no mitondra ny entana makany PPN manahoana problème zany de zao rehefa jeretsika de zao ilay fitondrana mihitsy amin'ny ankapobeny
nefa tsy le antsony ranganareo ale tonga de sorony zany fa inareo mpitondra am'izao fotoagna zao de efa tsy mendrika hitondra firenena antsony satria nahoana tsy ny zavatra tena mahamaika ny voaka malagasy no vahanareo fa zay mahasoa ny masonareo araky ny fahitanareo any an-dafy any de entina mpiriny eto Madagasikara mame ohatra fotsiny anankiray ohatra voaigna teo bus classe nresahana teo bus classe ho an'ny eto Antananarivo iny fa tsisy efa ny taxi be reto fa mihinana namany amin'ny embouteillage fa ande inona ke zany bus classe igny atao dia 1500 ariary ny frais ny 500 ariary refa tsy araky ny voaka malagasy misy mandeha tongotra isanandro tsy araka atsony nefa de mbola pinao bus classe koa ary le bus classe andeha hoaiza ande amin'ny embouteillage nefa tsy andeha anidiny fa bizina zany no mahamaika ny mpitondra fanjakana am'izao bizina misy vola miodina ao anatin'io misy mpanambola ao anatin'io ampidiriny eto amono nreto mpandrarambadinika zay mitongo vaomany reto mampiasa bus reto zany ny zavatra misy eto ka ho zay hoe ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana atram'izay nipetrahany teo ary tsy zay ihany nanomboka tany amin'ny tezamita io nanomboka tany amin'ny 2009 ka mandrapatonga amitsika am'tegny zao 12 taona nitondrasana firenena nareo atram'izao tsika am'tegny zao 7 taona voaloha 5 taona de niampy an'izao de niampy an'le teo nisy tapatapany teo tamin'ny andro nira jolompianina filoha fa zao ny zavatra misy ny constant ny voaka malagasy de négatif 0 ny mpitondra fanjakana am'izao fotoagna zao ary tsy famahana olana maharitra no zavatra tadiavinareo fa rendrarendra mody manome zavatra kely de atao pompe be iny amin'ny anao manjery ny TVM moa de efa teneniko eto ny CNRNM mialatsiny fa io TVM CNRNM io dia any voaka malagasy io fa tsy an'ny mpitondra tsy anareo mpitondra io fa ny voaka malagasy io avelao ny mpanohitra hiditra anatin'ny RNM sy TVM fa aza fikirinareo rery io ho anareo fa zany ny zavatra misy no firenetsika zany hoe tena efa tsy mipetraka tsony le maha état démocratique ny Madagasikara fa tena efa manjaka eto ny didy jadona manjaka eto ny kolikoly manjaka eto ny fanaparam-pahefana manjaka eto ny halatra maro samihafa zay miariary am'zao tsika am'tegny zao hitampoky hitampireneny amin'ny Facebook aparitaka iny zany facture tary izany tompony ministre zao hoe sy ny sisa de mijery fotsiny le mpitondra fanjakana manoloana an'izany zay zany eto efa miteny hoe tsisy tsy anagnatsika indrafo intsony ny zavatra enan'ny firenetsika fa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ny voaka malagasy manoloana an'izao fomba mamoetra hitantanana ny firenena zao na ny an'ny velany ary am'izao tsika am'tegny zao de ny firenena afrikanina megnatra mahamenatra misy alesaka CV ndresako tapahako ianao aloha fa efa lavalava zay andriamatora andriama amizafy iniasy ao anatin'izay optique zay ilay vahoaka sy ny atao hoe tokony fahasarotam-piariny manoloana ny zava-misy ny olana samihafa nambarany andriamatory ribe teo araka ny fahitany azy manoloana an'izay le vahoaka zany aloha eo zay tifitra anatin'ny fantrana rehefa tifitra anatin'ny fantrana zany le vahoaka de mitadiny ihany koa any nandroany any alohany ny manahirana ny lohany kanefa ny araky le lazaiko tamboalohany hoe efa tsy monopole tsony ny fahazam-baovao sy ny filazam-baovao manomboka mahafantatra zavatra be deabe ny vahoaka fa ny fanjakana zany miezaka koa manakona an'izay tsy fantatro za milaza hoe tsy mahomby le fitantanam-panjakana de miezaka manakona an'izay ny fanjakana raisiko ohatra hoe ka ny université tamin'ny resaka problème bourse reny namoaka india premier ministre hoe misy fanodinam-bola amina milliard ao anatin'ny université zay le problème le bourse de za manontany tena manako ty ny androany andriamatoa premier ministre nisy nanodikodina vola amina milliard atao efa nisy samborona efa nareo efa naheno efa nisy samborona sy natao ankety tam'lizy premier ministre ny miteny an'izy io ny université ny Thomasina ihany nesorona tamin'ny toerany niala aloha nesorona tamin'ny toerany fa enareo efa naheno efa nisy olona samborona sanadiadina tam'le vola lazain'ny premier ministre hoe vola amina milliard naodikodina tsy mbola naheno de hoy za miteny na enareo zany tsy mahomby ny fitantananareo de manao boky émissaire nareo de manilika ny andraikitry nareo tsy fambeazanareo amin'ny hafa na enareo koa tsy kombakomba ao anatin'ny tao matohatry zany lizy fa raha ohatra ka lehibe na gouvernemanta ny samy teny hoe misy manodikodina vola amina milliard ato amiko immédiate zany tokony misy ankety mandeha ary misy olona samborona tao fa maninona foray volana teorina tsy misy ohatra zany le raharambolamena ny misy gendarmerie tonga de miteny ny apitsony iny ihany hoe efa fanindiminy io
de le nefatra zany natao inona tsy samborona de manontany tenena hoe le ministra tompony andraikitra voalohany mihitsy milaza fa fanindiminy nge io e zay le niteneniny tamin'iny fa ny anao taoko maitsy be le phrase fa lavalava ny phraseny tena inona zany nefatra navela fotsiny tany na ianareo zany tsy kombakomba ao na ianareo tsy mahomby de zao zany nakaiza le volamena nanginany koa iny nanginany za zao avandroany maraina ino hita tamitambazotra sirasetra hoe any ambany votro morondava any nisy tanàna anankiray any tafeana daly tao le mpivarotra daly efapolo nanafitra azy tao lasa nalainy otasy tany le mpivady de araka tamy zanany nitakiny vola telo tapitry sariary de nanambatambatra tsy haiko ny fianakaviana ameny le vola de nalefany dalo le rangany de iakan'le vola de tsy ampindray le vola de nitakiny 20 tapitry andray de inona zany ny ataon'ny mpitandro filaminana nefa ito Tananarivo de tena variny ianao hoe anytany de guerre nga izy ty sa misy inona fa ny arika izany de manao ny ataony ihany ny dalo izany rehetrarehetra zany mbola taratry tsy fambeazana fitantanam-panjakana zaho ary fa miteny tsy olona anankiray ny teneniko fa tsy mahomby ny mpitondra de izy rehetrarehetra zany manomboka any ambony any ko hatrany ambany any misy rafitra tsy mandeha amin'izy matoa ny olona mitaraina de rehefa mitaraina de any amin'ny filohan'ny republika tsy misy daholo zany rafitra rehetrarehetra eny ary mandeha be ny fotoana mandeha be ny fotoanantsika fa tsy ametraka fanontaniana ntsony everiko hoe manaraka mbola isy fotoana eo anantsika eto iresantsika indray ara hoe raha inona zany no vahaolona satria ny vahoaka koa ane am'izao fotoan'izao raha ohatra ka hoe ndao ary tonga amin'ny hoe tsy maintsy manolo mpitondra na tsy maintsy manolo tompona andraikitra inona ny antoka azahoany mahafantatra na mahatoko hoe izy zavatra tena iova ho amin'ny tsara tokoa amin'ny ho avy fa ny fandaharantsika ity dia ny filozofia tondrana azy de hoe ny olo-pirenena apetraka manoloana ny andraikiny manoloana n'izay zavatra rehetra zay ka meko anjara fitenena tsirairay avy nareo maranana ny fandaharana manodidina n'izay fotom-pisaina ny itondrantsika ny fandaharan'izay indrindra angamba andreo matoriry be de ianao no mamarana azy alohan'ny idiriko am'izay misy zavatra anankiray ya fitino kely fotsiny misy zavatra anankiray tena goavany ty tsara fantatry ny vaoaka malagasy tamin'ny sivy atsika raha nanova am'izany fanovany zany teto dia niainga tamin'ny hoe famohotan-tanindrazana tam'izay moa le hoe daio hoe namidy tamin'ny orinasa daio ny tany fa am'izao tsika miteny zao ity fitondragna ty zay anisan'ny nivoyany zany am'izao fotoagna zao no mivarotra tanindrazana amin'io resaka projet Bamangoky io grave zany 60 000 hectares zany hoe 600 millions mètres carrés zany ny tany omena maimponany orinasa LLC zay orinasa arabe zany ary mbola miampy an'io mbola misy an'le tohadrano zay cadeau koa ao eo amin'ny 50 millions de dollars io vola lany tamin'io tohadrano io namboariny fitondram-panjakana ampiasainy orinasa io maimaimpona zany hoe famarotany tanindrazana be zao zany io ty fitondrantena isy mamaritra tanindrazana zany zay moa tsara fantatry ny vaoaka malagasy zay avelatsika am'izay be zany le izy teny manao teo amarana ny anjara fitenenako ny tenako hoe ny zavatra iainan'ny firenetsika am'izao fotoagna zao nahaiza ianao nahaiza no mipetraka dia mirona makany amin'ny fahampotehana ny firenetsika amin'ny lafiny rehetrarehetra ary mitsanganan'ny mpanohitra dia ny mba hanarerinana izany tsy fahaiza mitondra zany mba hanitsina ny mpitondra raha mbola azo ahitsy oa mba andeha am'izany lalan'ny famarinana zany ary indrindrindrindra mba hijery an'le vaoaka madinika fa ny problème atsika de zao ilay lalam-panorenana mihitsy amin'ny ankapobeny no tsy ao intsony tsy afahana mampandroso firenena satria io lalam-panorenana io dia mamola vola mpitondra hanao didijadona hanapatra fahefana takanitatsika am'izao fotoagna zao na iza olo hitondra eo ka mbola lalam-panorenana io no lalam-panorenana atsika de mino marimarina atsika fa ny zavatra mitovy am'izao zavatra hitatsika ataon'ny mpitondra am'izao fotoagna zao izao no mbola ataon'ny mpitondra ny fandimby eo zany de zao ho anay zany de tsotra tsy maintsy ovana ny lalam-panorenana mba hifanaraka amin'ny zavatra iainana eny fotony zay aloha voalohany zay zany hoe ny lalam-panorenana ahafana mampandroso eny fotony ary faharoa dia tsy maintsy apetraka eto amin'ny firenetsika ny fampiavana am-pirenena satria io fampiavana am-pirenena io dia anisany mamelo la indray ilay tsiry-pagnantenana eo amin'ny vahoaka
rehefa mitambatra izy rehefa samy mahatsapany tsy mety ny tsirairay na ny mpanao politika na ny vahoaka miaraka miroso am'izay makany am'zay tena fampalasoana zay nefa tsy tafapetraka raha mbola reto mpitondra miziriziry reto mitondra firenena na ny fomba hitondrana firenena na ny fomba hitondrana firenena ary zay nefa ny alanininy tao anatin'ny roa taona mahery miampy ny fitondrana era-jao européenne de efa niteny foana zay milaza foana zay fa tsy mety eo fa zao ity fitondran'ny ty tompoko de tena saky no miteny eto orentany orendanitra fa fitondrana tsy makany amy resaka fitsindrovana ny tombotsoam-pirenena zany ty fa fitondrana makany mitondra makany mifampitrehany firenena ary zay no tao moko ny voaka malagasy hoe mitsangana isika voaka malagasy sahia mijoro isika ny Lasa Izao moa zany mbola rahantsika mahita refa kelikely eo fa za matoky ary mino fa ny voaka malagasy akory tsy adala mahatsapa ny andraiky tokony raisiny izy andao atsika hiaraka handavitra ny firenetsika fa efa tsy mety tsony izao fitondrana zao sotranao Andriamatoa Rakoto Malala Andriamatoa Andrema Mizafy ny ny amarana koa azy raha tsy diso araky ny feo mandeha mety hiteny ny filohan'ny republika amin'ny sabotsy rapitso za ety efa miteny tsy zakan'ny vahoaka malagasy tsony Andriamatoa filohan'ny republika ny confinement maizy nareo mijery na mizira raisinareo tsy zakany any confinement resaka vaccine asana fifanjivinjavatra fa Andriamatoa filohan'ny republika moa tamy 2013 raha irotsaka filohan'ny republika izy tam'zany mbola tsy nivoaka le nini de fa tara 3 andro tamin'ny daty farany ametrahana ny dossier ny anazy de ty ndre mandeha ty ndray momba ny vaccine naletsoina hoe Covax alo le filazana azy raisam-pirenena ho an'ny tany mahantra iny ane misy soratana anarana natao daty anakiroa ny reko ny ray hitako tamy France 24 tapitra tamy 20 décembre ny ray télévision teto Madagasikara natako hoe tapitra tamy 7 décembre isika ty volana mars 2021 efa tara koa zany isika ohatra ny mpianatra anao examen ve tompoko de tara ny inscription anao any amy baka ohatra de mbola afaka anao ianao dikan'izany zany za manokana tsy manatena ny vaccine koa fa raha tonga eto mbola resaka tena mieritreritra ho kolikoly anahirana be io ny antso ataoko amin'ny vahoaka de zao matoa ianareo mitaky rehetrarehetra io matoa misy fitakina sy fitakina roa anatina crise naretina ohatry zao de misy crise zany zay amy fitantanam-panjakana akoatran'le aretina efa mamely misy crise fitantanam-panjakana ianareo rehefa mitaky tonga de filohan'ny republika ny angatanareo dikan'izany tsy misy tsony zany ny rafitra ambaratonga rehetrarehetra rehefa miteny ny fikambanana anakiray rehefa mangataka ny olona tonga de ny filohan'ny republika ny sady resevany voalohany de dikan'izany rava sy maty daholo zany ny rafitra rehetrarehetra ty ambany ka rehefa le fanjakana rava sy maty daholo ny rafitra ty ambany fanjakana inona tsony moa zany ohatra ny olombelona efa tsy mandeha zany ny tongony tsy mandeha ny tanany fa tonga de ny lohaniko de afaka hetsika teo ve iny zay ny lazako aminareo hoe efa fanjakana tsy mandeha milon'ny tsony zany io angatahanareo fangatahana io ry vahoaka fa nareo rehefa mitaky de Andriamatoa filohan'ny republika nefa tokony misy tompony andraikitra ngia ty ambany ity afaka mahany zany fa any nareo misady rese voalohany tsy misy zany ka rehefa fitantanam-panjakana tsy misy tsony la irafitra mfe azy fa tonga de le lohany be ry fotsiny neo fitantanam-panjakana tsy mandeha milona zany de nilazako de hoe sahia mijoro sahia miteny ary sahia milaza fa ainy ty ozaray manonja ainy ty ozaray manonja mivalana aretina manjoatsika malagasy io de miantso mpitondra fanjakana zay mbola afaka miteny sy maefa avelao hitady zay fomba rehetrarehetra ny vahoaka malagasy iarovany teny sy tsabon'ny aretina fa avelao koa nefa izy asa sy velona fa raha terenareo tsy afaka mivelona koa izy de miampy ihany koa ny crise manaraka azy zay ny amarana ko azy eny asy Andriamatoa Andrema Mizafy ny asa na gona misaotra anao vahiny tato anatin'ny fandarana Andriamatoa Rakoto Malala Henry saorana ihany koa isika mianakavy ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany tamin'ny tian'io ity de ankasitrana indrindra ny hevitra terabary fa ny firenena ihany koa tsy maintsy fampitaizana satria samy malagasy ary samy tompo tanindrazana miaraka mitady ny vahaolana manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ady hevitra no ataontsika hevitra no entina tahaka ny fahendren'ny taolo izay milaza hoe raha nitady ny atsipy eny atandroko ny fa ny teny no atsipy de any am-pony malala isika vahoaka malagasy everina fa tompo-pahefana ary antony miantoka ny fandrosoan'ny firenena no iantefany zany ady hevitra rehetra zany ao aorianany ty ady hevitra nataonay telo mirahalahy ty de anjaranareo indray miady hevitra manodidina ny raharaha-pirenena mandrapitavary ho amin'ny herin'indray tompo klasy tompoko vavy